Fanzokafana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io ihany koa moa ny paikady nasionaly mikasika ny fahampihofanana ara-pambolena sy ny tontolo ambanivohitra. Tetikasa iaraha-misalamy ny ministeran'ny fambolena, ny fampiofanana teknika sy arakasa, ny ministeran'ny asa tanana ary ny ministeran'ny fampianarana. Tanjona moa ny anampiana ireo tantsa mpamokatra eo amin'ny sehatra maro samihafa ahafahan'izy ireo manatsara ny vokatra. Lovara Manantsofo. Nisokafana tampompo ofisialy io maraina io tetsy amin'ny Alliance Française d'Antananarivo etsy Ndavamamba ny paikady nasionaly mikasika ny fampiofanana ara-pambolena sy ny tontolo ambanivohitra. Tanjona amin'izy ity ny fanamafisana ny traikefan'ireo tantsaha-mpamboly amin'ny alalan'ny fampiofanana mba ampitomboana ny vokatra ho an'ny Madagasikara, hoy Andriamatora Vatomanga Roland, ministry ny fambolena izay nanokatra ity atrikasa ity. Ty fiaonana androany ity dia fiaonan-dehibe tokoa ho an'ny Madagasikara ary indrindra fiaonan-dehibe ho an'ny ministera ny fambolena satria androany no anomboantsika amin'ny fomba ofisialy, amin'ny fomba manetriketrika ny fanavaozana ny fampianarana amin'ny eny ambanivohitra sy ny amin'ny fambolena. Raha miresaka fambolena dia tsy ny hoe fambolena amin'ny maha-agriculture azy fotsiny fa ny fambolena ao anatin'ny atao hoe agriculture grand A, zany hoe ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tonga ny fotoana tsy maintsy hanavaozantsika ny fomba fampianarana ho an'ny tantsaha mpamokatra. Tsy miteny aho hoe ratsy ny teo aloha fa tsoriko fa hoe efa nilaozan'ny toetrandro. Izay indrindra no nahatonga antsika ny hazakazaka nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona 2012 ary tanteraka soamantsara tamin'ny taona 2012 nametraka ny stratégie nationale de formation rurale. Zany hoe ahoana ny paikady hoentintsika manavao ny fampianarana ho amin'ny fampiroboroboana ny tantsaha mpamokatra, mpamboly sy mpiompy ary mpanjono eto Madagasikara. Ny traikefan'ny Cameroun no nentina sy ny velabelarina nandritra ity fiaonany ity. Cameroun izay efa hiditra amin'ny dingana faharoa amin'ny paikady fanavaozana ny fampiofanana ara-pambolena sy ny tontolo ambanivohitra ary nampiatso izany nandritra ny 5 taona. Iaraha-misalamy ministeran'ny fampiofanana teknika sy arakasa, ny ministeran'ny asa tanana ary ny ministeran'ny fampianarana koa ity tetikasa ity. Nanatrika ny fotoana ireo solon-tenan'ny ministera voalazy ireo miaraka amin'ny solon-tenan'ny sehatra tsy miakina izay tokony azo tombontsoa amin'ny alalan'izy ity.